Lafomba vaoafa tanteraka kosa indray dia miandry ny famoahana ny didy fampiarana ilay rafitra vaovao na ny système informatisé momba ny fanambaram-pananana ny eo anivon'ny birao maleo tena miady amin'ny kolikoly amin'izao fotoana izao na ny Bianco. Io moa no nambaran'ny tale général izany ratsa mangaika izany nandritra ny fanateran'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ny fanambaram-pananany ny maraina teo no nanaovana izy ireo izany. Isany anambo be sy anatsara ny fomba fiasa ary ny fanaraha-maso izay tanterahany birao maleo tena misahana ny ady amin'ny kolikoly na ny Bianco mikasika ny fanambaram-pananana ny fisian'ilay système informatisé na fandraketana ao anaty solosaina ny base de données iray ny fanambaram-pananana rehetra. Saingy mbola isany sakana tsy ahafahana manatanteraka izany ny tsy mbola famoahan'ny gouvernement ny didy fampiarana izany. Le système informatisé efa mipetraka mikasika ny déclaration de patrimoine efa hanomboka zany zay apiditra n'le données les déclarations efa mipetraka aty aminay ao anatin'ny système io dia ahafahantsika zany aneorinany ligne anaovana afaka manao déclaration ligne zany hoe tsy voatery makaty amin'iretsy efa misy mécanisme apetrakantsika dia afaka mampiditra an'le données tsika ao anatin'ny système dia ao kotsika afaka miimprime manao impression le récépissé afantarana hoe navita ianao na tsy navita. Iny zany entina namorana nilay fomba fanaovana azy dia namorana koa nilay hoe gestion dynamique satria zao zany manana obligation manana didiny birao anamarina an'ireny fanambaram-pananana ireny fa tsy tazona azy fotsiny. Dia aussi système informatique io zany no ahafahana manamarina azy. Ny mbola tsy ahafahana tena mampiatra azy zany dia misy décret d'application ahafahana manao izany zavatra rehetrarehetra zany tokony avoakan'ny gouvernement fa mbola any zany efa hoeritaona le décret d'application zany mbola tsy tafavoaka dia mbola tsy afaka tena ampiarina zany le système informatique mais gestion dynamique satria en fait io système de gestion dynamique io zany dia salan'ny dia io décret io plutôt le décret zany dia salan'ny hoe entina ampifandrindrana ny resaka fanambaram-pananana io eo amin'ny Bianco sy eo amin'ny HCC. Fa isan'ny nanatanteraka fanambaram-pananana teny anivon'ny Bianco Ambohibao androany ny ekipan'ny ministera ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina izay notariany italian'ny kabinetra. Natao le izy tsy ampitahotra tsy ampisalasalana fa tsy maintsy atao zany mba ahafahana fanapirofona fa manomboka aminay tompona andraiky mpanjakana no hiady amin'ny kolikoly andeha amin'ny fahamarinana ary hanaja izany mangarahara izany. Tamin'ny taona 17 dia nahatratra eny amin'ny 900 ireo mpiasam-panjakana ambony izay ahitana solombavambahoaka sy olona nanao fanambaram-pananana raha toka 700 ny mpiasam-panjakana tsotra. Manana 3 volana kosa hatramin'ny nanendrena azy ho ministra ireo mpikambana vaovao ao anatin'ny gouvernement Tatsay Christian hanao fanambaram-pananana ny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana.